Mila filaminana isika tsy andefitra mihitsy ho an'izay manakorotana ary sy tokony andefitra koa ny tompona ndraikitra moa izay manely vaovao tsy marina. Noho izany hosamborina ary tsy andeferana ireo izay mini manakorotana ho indray Andry Rajoelina tao anatin'ny kabariny herinandro lasa teo. Lazaina ho manakorotana avokoa izay maneho ny heviny eto amin'ny firenena. Misy elanelambe loatra ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy ka anton'izao fikorotanana misy eto amin'ny firenena izao hoy ny mpanao politika. Tokony ho afaka anio ny heviny tsirairay raha toka vahaolana ho an'ny maharary ny vahoaka no kasaina ary tokony ahamihaino ny mpitondra. Izay tsy fisian'ilay fifanajana mpandikan-dalàna dia azo lazaina fa hoe fanakorontanana. Fa raha ohatra ny olona koa miresaka zavatra izay heverina amahana olana amin'ny olana izay miantraika amin'ny fiainam-bahoaka, amin'ny fiainam-pirenena dia manome hevitra izay. Donc anjaran'izay mpitondra dia maka hevitra amin'ny sarambabem-bahoaka satria raha vao makasika ny fiainam-pirenena dia raharam-bahoaka zay. Anjaran'ny fitondram-panjakana no mandrindra sy mandamina ny zava-misy eto amin'ny firenena ahafahan'ny mponina miaina araka ny tokony ho izy. Anjaran'ny vahoaka arozony ihany koa ny maneho ny heviny ankalalahana. Notsindry manokana androany ny fandraisana SADC eto Madagasikara izay azahoantsika voninahitra fotsiny ihany fa tsy azahoana tombotsoa ara-toekarena. Ary anjarany vahoaka ihany koa amin'ny mahavahoaka anazy miaina ao anatin'ny firenena tompony andraikitra izy dia mitondra hevitra ka ny fandraisantsika ny hevitra avy aty amintsika atsika vahoaka makany amin'ny mpitondra fanjakana dia tsy ho fanakorontanana. Andrayan'ny someny SADC tsika amin'ity volana ho avy zao ny zavatra izay tsy maintsy ho an-tsaintsika malagasy amizao tsy ho sanatria ka ho lasa ho tohatra fitaovana ho an'ireo firenena efatra ambin'ny folo ankoatrantsika amin'izay fifandrinana ara-ekonomika ao anatin'ny SADC izay itsika eto Madagasikara. Voninahitra fotsiny no omeny Madagasikara noho izy mandray ny SADC sy noho izy hitantan'ny SADC atsoatso fa tsy hisy tombona ara-ekonomika izay ahafahantsika fanina amin'ireo firenena hafa. Raha ny zava-misy eto amin'ny firenena no jerena avy amin'ny tsy fahaza-mitantana ao anatin'izany ny fanitsakitsahana ny zo fototry ny malagasy ny tsy fisian'ny jiro sy ny rano ny tsy fisian'ny mangarahara eto amin'ny firenena sy ireo maro tsy voatanisa no miteraka korotana. Raha ny mitondra ny vahoaka tsy misy ny korotana zary lasa fitenin'ny olona ny hoe raha tsy korotanina sy tairina ny fanjakana tsy mahalala izay tokony ataony. Tokony atsapa-tena ny mpitondra manoloana izany fa tsy ny fanemelohana olona avy hatrany no mandeha aloha.